volatrean'ny olona namoiny aina nandritra ny hetika rehetra misy teto Madagasikara hatramin'ny taona farivo ny zava'i Madagasikara, na io tamin'ny resaka tsy fandrahoan-tsakafo, na io amin'ny resaka tsy fandraisam-pahalemana, ary indrindra amin'ny resaka hetika politika izay misy teto amin'ny nosy. Manambeloko izany ny antoko zanaky Madagasikara sy ny fikambanana zama diaspora any Suisse, Allemagne, France ary Canada. Mampahery ny fianakaviana ary mirary sy ihany koa fahasalamana tanteraka ho an'ny naratra tamin'ny andro ny faraka ny volana aprily taona 2024. Manambeloko tanteraka izahay ny fandatandra tsy famelana ny olom-pirenena any hevitra ampadimaso sy ankahalalana teritery samihafa atao amin'ny fanehoan-kevitra, ny fampivezivezena vahoaka amin'ny lainga sy fampanantenana zavatra sy ny totosa. Ny fanaovana azy ireo takalinaina amin'ny adilany politika. Rehefa nibory izahay sy toy ny tatitra nalefany zama diaspora dia nanapa-kevitra fa aneo hevitray sy misosokevitra heverinay ahafahana mivoaka amin'izao isadisa politika izao. Marina fa ny fanapa-kevitra rehetra raisinay dia ny arahana donina sy mitapahana amin'ny sampana zama ivelan'ny Madagasikara. Koa manoloana ny toetra raha firenena ankehitriny dia tsy afaka nijanona ny fahanginana izahay zama. Voalohany, makasitraka ny fahasahian'ireo solombavam-bahoaka mijoro sy tsy nanaiky nosandaina vola andanina lalàna mahakasika ny fifidianana iny, izay ivelana ihany koa ny fitsarana avo momba lalam-panorenana namoaka didy fanafoanana ireo andininy maro dia maro ny fanotra tanteraka amin'ny lalam-panorenana sy ireo fifanarana nasionaly sy raisam-pirenena no siniavy Madagasikara. Ny antoko zama dia vonona hiatrika ny fifidianana rehetra ao anatin'ny fitoniana mangarahara manaraka ny fenitra demokratika ary ekeny rehetra sy andraisan-rehetra anjara. Ny antsony semi mba hamory anay antoko politika, ny fikambanana sy ny fiarahamonim-pirenena ny androm-panjakana. Rehetra namoaka sosokevitra tao amin'ny hotely Carlton tamin'ny taona 1970 handrafetana lalam-pifidianana izay hitatika fa mitsinotsiniavy fitondrana toy ny fanaovana tsinotsinona sosialim-bahoaka sy fandikana lalam-panorenana eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Mitaky ny ametrahana ny gouvernemanta nasionaly sy marimaritra iraisana hikarakara fifidianana izay tokony atao satria efa tongotra ny fahataperan'ny fotoam-piasana firenena sy ny solombavam-bahoaka. Mitaky ny fametrahana tany-tandalana, ny fanarahana amin'ny fenitra demokratika, ny famogorana ny kolikoly amin'ny endriny rehetra, ny fiaraha-mientana indrindra ny antoko rehetra izay vonona hampandroso amin'ity firenena ity ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka. Mangataka ny antenimpirenena izahay hanatanteraka ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta raha toa ka tsy mahatsapa ny tsy fahombiazana goavana nataony tamin'ny fandrafetana iny lalàna iny ka tokony ametra-pialana ampanajana. Managa ihany koa ny olom-pirenena rehetra tia raviravitanana manoloana izao zava-misy izao fa hijoro hatrany sy hitaky ny zony rehetra mba hisitrahany izany ihany koa. Ny antsony fiarahamonim-pirenena rehetra ikaondoha miaraka amin'ny antoko rehetra mba hitady izay vahaolana haingana handravonana izao disadisa izao mba tsy hampitarazoka ny toedra raha izay efa hita sy tsapa fa mitambesatra amin'ny isambatan'olona isan-tokantrano sy amin'ny fiainam-piarahamonina malagasy izay efa anaty hady lalina tanteraka sy ny fahatrana tokoa. Masina ny tanindrazana Antananarivo 25 May 2020.